Amin'ny fifaliana no ansoina tokantranontsika. Mandroso ohatra tokantranontsika ny ambassadeur-n'ny Osoa Siady mitondra ny fampianaran'ny Osoa tsika androany. Ny laharana dimy no fampianarantsika androany. Ary ny fampianarana androany dia mitondra ny lohateny hoe fanaporofona fa diso Jesosy na Jesoa na Jesasy na Jésus zany. Androantsika no anaporofona an'izay miarahaba antsika rehetra aloha nampandroso ny tenako tamin'ity anio ity indray, mampandroso an'izao fampianarana izao. Miarahaba antsika rehetra zay efa manaraka sy mandro ihany koa ny fampianarana amin'ny alalan'ny internet ao amin'ny YouTube moa zany ny Yaosoa TV no jerevanareo ary ao amin'ny website indray moa zany website ao amin'ny rtvyaosoa.com. Miarahaba antsika rehetrarehetra ny ambassadeur-n'ny Osoa Siady ary faly dia faly mandroso tokantranontsika ny amin'izao fotoana izao ary anaporofo an'izay fampianarana izay indray ny tena koa ho antsika rehetrarehetra zany. Dia faly miarahaba antsika rehetra ny tena koa ny ambassadeur-n'ny Osoa Siady no mandroso tokantranontsika indray ny amin'izao fotoana izao manona ny hatsaran'ny Osoa amintsika ihany koa ny tenako. Ny fampianarana moa dia ny laharana fahadimy ny fampianarantsika androany. Efa maro dia maro ny nareo avy any am-pianarana-masina efa miresaka sy manaraka ny fampianarana ihany koa amin'izao fahitalavitra mivantana internet zao ihany koa. Ho antsika rehetra eto Madagasikara moa zany dia efa mahaitsika fa efa mandre. Fa ho anareo ny ampitan-dranomasina dia mampafantatra anareo zany zao hoe mba ahafahanareo manaraka direct ihany koa ny fampianarana dia efa mandeha mivantana zao amin'izao retenenako miaraka amiko eto zao ny fandikana teny amin'ny teny frantsay mivantana amin'izao efa hitanareo any amin'ny site RTV Yaosoa daholo zany. Ny teny sinoa hitanareo ao koa ary ny teny anglisy hitanareo ao. Dia anjaranareo aloha zany misafidy fa mbola reo no azona tolotra dia anjaranareo misafidy. Mbola hiditra ihany koa tsika amin'ny teny rosianina sy ny alemaina aoriana zao fa mbola ianarana daholo ny fandaminana araka izay mampety azy. Fa ho antsika rehetra zany zay manaraka dia efa azonareo arahana ao amin'ny site rtvyaosoa.com rtvyaosoa.com ny fanarana. Dia misy ny fanarana mivantana koa amin'izao tsika miteny zao amin'ny veriko tsara amin'ny teny sinoa zany, amin'ny teny anglisy zany ary amin'ny teny frantsay français zany. Dia zany ny fanomboana fa roso avy hatrany tsika amin'ny fampianarana zany. Laharana fahadimy ny fampianarantsika dia ny zahatra ho jerevantsika androany hoe ny fanaporofona fa diso Jesosy zany. Inona mahadiso anazy? Mazava be mihitsy fa zay niaraka tamin'i Jesosy maneran-tany dia mahita tsara mihitsy fa samy mpanota daholo zay niaraka taminy ary samy milaza fa tsy misy afaka amin'ny fahotana. Ary tsy Jesosy rery io fa ny Andriamanitra rehetrarehetra zay tompon'ny olona dia samy tsisy mahafaka amin'ny fahotana. Na ny Andriamanitra natsoa ny arabo, ny Andriamanitra natsoa ny aroa, ny sinoa zafady, ny Andriamanitra natsoa ny indiana dia samy tsisy na afaka amin'ny fahotana na haray aza. Mitovy daholo zany reo fa ilay nitsindriana fotsiny androany le hoe Jesosy dia satria mampiasa ny soratra masina izy zany. Ka na ny hoe baiboly zay zany mahatonga antsika hoe mandray an'ilay resaka hoe Jesosy fa izy rehetrarehetra reo ny Andriamanitra rehetra ankoatra ny Yaosoa dia diso daholo. Fa nampianariko antsika mihitsy moa ny antony hoe nanino anaran'ny Yaosoa tsy hita tao anatin'ny baiboly efa nazavaiko iny. Fa androany kotsiny zany dia miteny amintsika rehetrarehetra mihitsy ny hoe inona ny fanaporofona fa diso Jesosy? Valiny. Zay olona valiny voalohany afaka mametraka fanontaniana reo ariana zao fampianarana zao satria androany tsika dia ianaraka fampianarana maromaro dia araka izay vita eto zany. Efa zay indray moa zany ny fomba vaovao natao zany hoe rehefa manao fampianarana dia andeha maromaro ndray alefa dia misafidy ny henonana reo tena natokana ho anareo ny ampitan-dranomasina daholo ny dikan'izany hoe anjaranareo misafidy ao anatin'io
ina hoe youtube io zany ao anatin'ny sita hoe yahosoa radio tv yahosoa tv ny anaran'io sita io zany de raha ohatra anao ka mahita sita misy an'izao sary zao de misafidy fotsiny hoe yahosoa tv ao anatin'ny youtube tapenao za de tonga anatin'ny fampianarana rehetrarehetra ianao de afaka misafidy an'izay tianao am'izay anao zany hoe tena natokana ho anareo ny ampitan-dranomasina tanteraka ny fampianarana zao mba hidiranareo am'izay ho amin'ny fanatonanareo an'ilay Andriamanitra tena tibe anareo le tena namorona anareo de zay mihitsy nday anton'izao fampianarana zao ka ny filazanareo rehetrarehetra fampanota de midika fa tsy miaraka am'lay tena mpamorona anareo nareo satria raha niaraka tam'ilay mpamorona ianareo de tokony tsy ho mpanota intsony ny dika an'izay satria io Andriamanitra marina io de fa namoaka teny hoe izy io de tsy mihaino an'izany mpanota zany ary zay mihitsy ny anapoly fotsika fa tsy izy io Jesosy io na io Jezus io na Jizasy ny maro samihafa tsy izy io fa tena misy loky ho lay tena maty teo amin'ny atsy-fijaliana zao ny fanaporofona matsy voalohany indrindra miantsika ny teny voalazany tenin'Andriamanitra fa miteny gasy moa namakeko anazy ato fa ny sisatria zany de mamadika anazy amin'ny fiteny hafany aloha zay voalazany soratra masina fa io Andriamanitra io de tena tsy mihaino mpanota mihitsy io zay ny voalazany soratra masina aloha ka zay miaraka am' Jesosy nefa ny sy Jezus mpanota daholo dikan'izany zany tsisy miaraka aminazy mihitsy tsy miaraka amin'ny Andriamanitra mpamorona anao io anao ovakitsika ara ny boky nisy atoko fa 7:50 de ny andininy voalohany sy ny faharoa vakitsika amin'ny teny gasy zany izy fa ny mpandika teny kosa mamaky anazy amin'ny teny vahiny zany ataoko miadana koa moa le teny de mba afaka mihaino tsara daholo tsy sady mandika teny milamina ny mpandika teny indro ny tanany ava tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofy ny tsy lalidalovana fa mahare fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka de tsy mihaino izy mazava-be sy mahitsy be zany teny zany hoe io Andriamanitra io de tsy mihaino ny olona meloka mpanao meloka zany any hoe mpanota zany ary izy io de tena tsy mihaino ny olona mpanota satria miafina aminy ny tavany de jereo tsara kosa nefa fa ianareo rehetrarehetra kosa nefany de mpanota tsy nisy ny aina nge zany nareo no ny amy ten'Andriamanitra io mahitsy be mihitsy le teny tsy izy mihaino mpanota zany io Andriamanitra io ary ianao tsy afaka aminao force anazy hoe mihaino izy rangahy valy non tsy mihaino mpanota zany izy ary tsy hoterenao am'izany izy satria izy namorona anao ka tsy ianao zay foronona ny andeha amaly anazy araka ny ten'Andriamanitra re bokin'ny Romana teo fakitsikely zay bokin'ny Romana zay hoe tsy ianao zay ny foronona ve ny amaly am'izay namorona hoe ino ny ty ataonao oke vakitsika zay teny zay Romana toko 7 raha ohatra ny kadadidiko tsara moa zay teny zay mihitsy n'izy okitsy zevatsika kely aloha hoe tsy nizahatra ny foronona ve andeha amaly azy aiza misy zay Romana toko 7 andininy faharoapolo Romana toko 7 andininy faharoapolo faharoapolo de andao fakitsika kely atin'ny soratra masina zay teny zay Romana toko 7 andininy faharoapolo fakitsika manampondeniny sy ny zay toyny ihany manoko andininy faharoapolo tsy raha lehilahy fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra io zany le hoe misy olona mamaly an'Andriamanitra zany de miteny Andriamanitra hoe ianao ve mba mianatra am'sy mamaly anazy zany ianao fa izy ianao misy mamaly anazy zany ny dikan'io teny io izy zavatra noforonona vanao am'izay namorona anazy hoe nahoana ianao no manao ato izao ianao zany noforonona de tsy afaka miteny an'lay mamorona anao ianao hoe tsy mety ny ataonao hoe ahoana zany nataonao ohatran'izao tsy mahazo mamorona mamaly ny mpamorona ianao na manmetsiny ny mpamorona na mety any meteny zatra mifanohitra aminazy fa rehefa nyteny izy
dia ny anjaranao manginona ny vavanao, zay ny famarihana. Fermer la bouche dia katoavy ny teniny, zay ny tokony ho izy zay. Dia toy antsika ny teny, ny mpanefy vilany va tsy manam-pahefana amin'ny tanimanga, satria misy mantsy le atao hoe tanimanga zany dia iny hoe tany ditra ozy ny malagasy. Dia io tanimanga io na tany ditra io no alaina dia anamboarana vilany, anamboarana sarin'olona, sary zay mahafinaritra anazy io e. Dia volavolaina ka zay mety eo, dia zay io mpamorona io tsy azonao valiana izy, fa rehefa nyteneniny dia tsy maintsy tanteraka zay. Dia le hoe Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak'olombelona ka hanenina, fa rehefa nyteny dia tsy misy tanteraka zay. Zay ny voalazana zay any amin'ny bokyny Nomeria any misy an'izay fa tsy zasy hoe jery kely zay bokyny Nomeria. Voatsika zay manaraka sotra masina moa zany dia manaraka foana ihany koa ny teny zay efa ampianarina eto mba samy hafantatra ny tokony hoarahana amin'izay indrindra rehefa mihinana izao teny izao. Numéria 23:19 vakitsika zany a. Numéro 23:19 ny momba an'io Andriamanitra io na ny kaliten'Andriamanitra hoe tsy ianao mihitsy no andeha hamaly an'io Andriamanitra io amin'izay teneniny. Numéria 23:19 no vakitsika zany. Numéro 23:19 zany a. Andriamanitra tsy mba olona ka handainga. Zany hoe Andriamanitra io zany tsy mandainga zany mihitsy io na miteny zatra tsy marina fa teny marina foana io, ary tsy mety miteny zatra tsy marina zany izy. Fa rehefa nyteny izy zany hoe za tsy miheno ny mpanota dia tsy azonao toerina zay teny zay hoe mihaino izy rangaha zay vahoaka be ty ve dia tsy hoenony a. Rehefa miteny izy za tsy miheno ny mpanota dia tena tsy mihaino anao izy ny dikan'izay satria ianao mpanota. Na zanak'olombelona ka hanenina, zany hoe tsy mety manenina amin'izay nitenenina izy. Fa rehefa nyteny izy zany dia tsy maintsy miatra iny teniny iny. Moa efa lazaka izy ka tsy nefainy. Zany hoe raha vao zatra nyteneniny a dia tsy maintsy vitainy dikan'izay. Na efa niteny izy ka tsy nitoviny, zany hoe nitanterahany. Zany hoe raha ohatra izy ka niteneny koa dia sady ny tanterahany no ny fitainy. Tsy miova miteny izy zany ny dikan'izay. Noho izany tsy azonao atao mihitsy le miteny hoe tsy misy an'izany rangaha, zay le tiako tenenina mantsy hoe foana ao anatin'ny sainao zany. Dia reto daholo ary ny teny nambaran'io Andriamanitra io tokoa hoe ianao nge tsy afaka mamaly anazy ary tsy azo ovainao zany teniny zany. Ary zany no ampianarina antsika olombelona rehetra hoe aza terenao anaraka ny mety aminao io Andriamanitra io, fa rehefa nyteny hoe za tsy miheno ny mpanota dia tsy miheno anao izy. Araka ny voalaza ny ten'Andriamanitra amin'ny Jaona 4:9-30 vakitsika amin'ny anaran'ny Iosoa. Jaona 4:9-30, Jaona 9:31 vakitsika amin'ny anaran'ny Iosoa izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, fa lay mivavaka aminy sy manao sitrapo no mihaino iny. Zany hoe raha mpanota zany ianao dia tsy mihaino anao mihitsy io Andriamanitra io fa tadidiko zay. Fa ny azy ny ianao dia le manao sitrapony ihany, lay tsy mandika ny teniny, le manaraka ny teniny amin'ny fanomezantsika an'ilay zana malala Iosoa. Ho avy eo moa tsika ny tena izy. Iza zany le tsy mpanota dia ho jerevantsika eo izy. Aiza ny mahatonga anao tsy mpanota dia hitantsika eo izy. Fa eto zany ny olona henon'Andriamanitra vavaka dia ny tsy mpanota, satria ny mpanota dia tsy mihaino izy. Ary zay ny porofo fa ianareo mpanota io zany dia tsy niaraka taminareo Andriamanitra. Ianareo izay miantso Jesosy nefa mpanota na Jesoa dia efa naporofona zany fa tsy mihaino anareo mihitsy ny Andriamanitra ny dikan'izao. Reraka fotsiny nareo mankany am-piangonana fa tsisy mihaino anareo zany eo ary raha misy izay mihaino anareo dia ny devolo ny mihaino anareo. Fa raha le Andriamanitra marina dia efa namoaka teny izy hoe za tsy mihaino ny mpanota. Mariako moa fa afaka mandefa fantaina daholo tsika rehetra avy any ampitan-dranomasina any ihany koa raha ohatra ka manana fantaina ho alefa ty amiko aty dia efa azontsika rehefa daholo zany. Zay moa no mahatonga an'azy hoe mivantana. Raha tsika eto Madagasikara afaka mandefa. Tsika any faritra be dia be moa ny any faritra Brezila any tena ninona piditra ny fandray tamintsika eto zany. Zay moa tena tadidiko tsara zay satria efa misy amin'arivo maro zareo nefa manaraka an'izao fandarana zao. Dia misy maromaro misy any Allemagne, misy any Canada, misy any France, misy be dia be. Dia zay no mahatonga ny hoe rehefa misy fantena tianareo apetraka dia occasion mihitsy ny androany nefa nareo mametraka ny fanontaniana
amin'ny ambassadeur-ny Joasia mba ho tonga ho any amin'ny tena ho famonjena ny fananao ianao satria zao antony zao dia hamonjy ny fananareo fa tsy nofonareo. Tadio fa ity nofonareo ity dia miverina vovoka io ka tsy tonga hamonjy ny nofonareo za zavatra vovoka ve vonjena tsony fa ny atongavaka eto dia hamonjy an'ilay fananareo zay hoentina makany amin'ny lanitra ny lanitra ho any amin'ny dada Maria Vasy ilay tena mpamonjy anareo Yahosoa no anarany mijerevantsika eo no mamarina anazy Yahosoa zany. Eto nefa Andriamanitra fa Andriamanitra tsy mihaino mpanota ka ianareo zay niaraka tamin'i Jesosy Jesoa io zany apetraka aminareo ny fanontaniana satria ianareo dia mpanota. Amin'ny mampanota anareo tsy azonareo ovana tsony satria international samy miteny an'izany daholo hoe mpanota. Iza zany le niaino anareo fa Andriamanitra miteny fa izy tsy miaino dia valiny devoly io niaino anareo io. Raha nanao fahagagana nareo dia devoly nanao an'io. Raha nino nanao fanasitrana nareo dia devoly nanao an'io. Zay rehetra nataonareo dia devoly nanao an'io satria io ten'Andriamanitra hoe ny mpanota mantsy dia mpandika lalàna. Izao no voalazan'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Korinthiana Tesalonianina faharoa Tesalonianina faharoa eo amin'ilay fahagagana zany ty resako ty toko faharoa andininy fafito ka hatramin'ny fahafolo. Ianao nge ty teny Yahosoa mikasika ireo mpanao fahagagana rehetra io hoe mivavaka dia manao fahagagana io tiany ianareo ty rehefa mpanota anareo dia tiany niaraka taminareo. Ianao tsara ny teny. Tesalonianina faharoa toko faharoa andininy fafito ka hatramin'ny fahafolo. Fa miasa sahady ny zava-miafina. Zany hoe misy zava-miafina efa miasa sahady zany dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Ino nefa n'io tsy fankatoavan-dalàna io le fanoherana ny tenin'ny Yahosoa dia lasa mpanota ianao. Rehefa tsy tafaraka amin'ny Andriamanitra marina ianao dia mpanota dia io nareo milaza fa mpanota io dia tsy misy afaka amin'ny fahotana narary ka nareo mpanota natao hoe mpandika ny tenin'ny Yahosoa. Ary rehefa mpandika ny tenin'Andriamanitra dia mpanota dia zay ny proof fa tsy miaraka amin'ny Andriamanitra marina nareo satria mpanota ianareo ary mpandika lalàna. Zay dia izao ary le izy. Kanefa mandra-panaisitra an'izay misakana ankehitriny ihany ary dia aseho ary le tena mpandika lalàna. Ny atao hoe mpandika lalàna zany dia mpandika ny tenin'ny Yahosoa. Ka reto mpandika lalàna reto izy ny tenin'Andriamanitra dia ho levon'ny Yahosoa tompo fofona ny vavany. Zany hoe ny olona mpanota zany le ho levon'ny Yahosoa tompo fofona ny vavany. Ary ny atao hoe mpandika lalàna dia efa nampianarantsika hoe Yahosoa nge le manala ny fahotana. Nefa ianao miaraka amin'ny Jesosy hatrany dia tsisy afaka amin'ny fahotana. Za zao dia direkta be zany valiteny zany efa mandeha sady izy hoe noho ny amin'ny fiarahanao tamin'i Jesosy tsy mafaka amin'ny fahotana dia mazava ho azy fa mpandika lalàna ianao dia hozy ny ten'Andriamanitra hoe ho levon'ny Yahosoa tompo fofona ny vavany ianao ary ho foaniny fisehoan'ny fiaviany. Zany ianao zay milaza fa mpanota io zany dia miomany fa ho levon'ny Yahosoa amin'ny fofona ny vavany ianao ary ho foaniny amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Any hoe rehefa tonga izy zany ka mbola velona ianao tany dia ataony foana ianao tena ho ravaravany tanteraka ianao zany ary famarinana zany. Dia ny andininy fasivy ho anareo le mpanao famantarana sy fahagagana io nefa ny mpanota le Andriamanitra nareo miaraka aminareo mpanota miaraka aminareo ary matoa ireo mpanota le Andriamanitra nareo mihitsy ny mpanota ny dikan'izay dia tsy mahafaka anareo amin'ny fahotana izy satria Andriamanitra tsy izy Andriamanitra mpanota. Ianao nge ny teniny ny fiavin'le iny dia araka ny fiasan'ny Satana. Zany hoe ny fiavin'io Andriamanitra tsy izinao io zany dia araka ny fiasan'ny Satana. Na ianao le milaza fa mpanao fahagagana io ianao hoe ary amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra mandainga izy satria zatra fitaka ny eo ambadika an'io avy any amin'ny devoly fa amin'ny tana io mody manao fahagagana ianao nefany devoly io miara-miasa aminao io. Profon'izany ianao olona tsy afaka amin'ny fahotana fa mpanota miaraka amin'ilay Jesosy na Jesoa mpanota daholo zay miaraka amin'io. International mihitsy miara miteny an'izany fa mpanota. Ahoana moa ianao rery milaza fa tsy mpanota ianao zay koa dia efa lainga ataonao zay fa ny olona rehetra zay miaraka tamin'i Jesosy dia mpanota dia manao fahagagana zareo. Dia io zany ten'Andriamanitra hoe miasa araka ny fiasan'ny herin'ny Satana ireo amin'ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra. Any hoe lainga daholo io satria avy any amin'ny mpanotana io sary io Andriamanitra mpanota ngeny nampanao an'io dikan'izay mpiara-miasa amin'ny devoly izy
ny andriamanitra tsonareo zany mpiara-miasa amin'ny devoly matoa mpanota nareo rehefa niaraka taminy mody ampanaovao fahagagana nareo fa fahagagana mandainga avy any amin'ny devoly ary fanasitranana mandainga avy any amin'ny devoly. Zay ny zahatra misy eo satria andriamanitra tsy miheno mpanota iza zany nanaovanareo ny fahagagana io valiny avy any amin'ny devoly io eno tsara ary ny fahamitana momba ny tsy fahamarinana ho an'izay ho very zao daholo ny defoan'ilay Jesosy tomponareo mamitaka izy fahamitana momba ny tsy fahamarinana miteny zavatra tsy marina foana izy. Ohatra ny ambassadeur ny samby teny hoe io miaraka amin'io andriamanitra io dia tsy mpanota intsony dia mamaly daholo ny devoly avy any hoe tsy misy an'izany fa milololanitra ianao dia tsy maintsy lena mandeha tany ianao dia tsy misy tafotoana ka tsy misy an'izany fa tsy maintsy manota daholo. Zany no mahaverenao tratra ny fahamitana ho any amin'ny lalan'ny fahaverezana ianao. Zay no mahatonga ny zay ady amin'ny teny hoe mba hianohy amin'izay re tenin'andriamanitra marina fa andriamanitra efa miteny fa izy tsy miheno ny mpanota ary ny mpanota dia ho levoniny ary ireo mpanota ireo ny tena famantarana menana azy araka ny soatra masina mpanao fahagagana mandainga mihitsy zareo. Ny atao hoe fahagagana mandainga mody misy ilay fahagagana fa ianao fatoran'ny devoly eo aorianany iny. Zay no tonga ny hoe fahagagana mandainga fa raha ny fahagagana tena marina manafaka olona ny fahotana. Ny fahagaganana ny fanasitrana tena marina dia mitarika olona tsy hanota intsony aorianan'izay fa raha ohatrany izy nitondranao makany amin'ny fahotana foana dia volona ny menao an'iny. Ny famantarana fahagaganana fanasitrana azonao dia avy any amin'ny devoly raha toa ka ny rezultat na ny vokatra azonao avy any amin'ny fanasitranana na ny fahagagana dia niteraka mbola natonga anao mpanota. Zany hoe vomenao lasa mpanota fa tsy afaka ny fahotana dia zany ny atao hoe famantarana lainga fanasitranana lainga avy any amin'ny demonia. Zay dia lazainanao zany so anao minazy hoe nareo zany ve tsisy famantarana sy fahagagana aminareo na fanasitrana. Tena manana an'izany zay fa zay tsy mivoy an'izany satria tsy natao voiziny zany ary mihoatra ny mety ary ny aty amin'ny Yehosoa ilay tena marina izay no maha Yehosoa anazy fa tsy mba atao aty zany fa ny atao aty amin'ny Yehosoa miaraka amin'izay aty dia ilay hamonjy ny fanahinao mba meteza vonjena ny fanahinao. Zay ny mission an'izay aty hoe hovonjena ny fanahinao. Hojerefa tsingereira ny tenin'Andriamanitra hoe ao amin'ny bokin'ny Korintiana dia milaza fa tsy ho any amin'ny lantilanitra zany ianao any amin'ilay misy any dada iava. No ny efa kitsika indray zay tenin'Andriamanitra zay araka ny bokin'ny Korintiana voalohany Korintiana voalohany dia ny toko voalohany andininy adray diso ty teniko ty azokely eo fa diso. Korintiana voalohany toko fahenina ilay izy efa diso kely toko sy andinimeko anareo teo variana be koa toko fahenina andininy fahasivy vakitsika mianaran'ny Yahosoa vakitsika ty dia samy falifaly daholo mihaino an'ilay tenin'Andriamanitra mamonjy ianao falifaly daholo andre misy tezitezitra zany fa tsy fanao mila falifaly be mihitsy nitsika rehetrarehetra. Zay fa nandena izy moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Zay zany le teny eo hoe ny olona tsy marina dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra novinoviana. Tsy ho any amin'ny lanitry lanitra zany ianao tsy ho any amin'ny lanitry lanitra misy an'io Andriamanitra ray io any moko ny tena misy anazy any amin'ny lanitry lanitra io. Noka vakitsika izy lanitry lanitra zay satria mety gaga nareo lanitry lanitra izy zany moka kely tenin'Andriamanitra vetivetikitsika mbola ikarako azay vetivetika aloha lanitry ny lanitra aiza ngamba misy an'izay miandrika vetivetika aloha teknisiana fa hijery an'izay tsika fa ilain'ny olona izy satria matetika loatra amin'ny teny hoe lanitry lanitra dia aiza ary zany lanitry lanitra zany any ny tena misy an'io Andriamanitra marina io fa tsy io lanitra amboninareo. Io lanitra amboninareo dia volony ao dia ireo le mpanao voyage astral ny olombelona miaraka mivezivezy aminazy io mpanao maziny mpanao ody-ratsy manao voyage astral eo ambony eo ka tsy eo ambony eo le teny amintsika fa ny lanitra lanitra misy atsika dia any amin'ny lanitra lanitra ny tena misy azy. Vakitsika eo amin'ny Deutéronomia toko 10:7-10 eto le hitanareo lanitra lanitra zany. Deutéronomia toko 10:7-10 indro any ava Andriamanitra ao ny lanitry lanitra sy ny lanitry lanitra
ary ny tany mba mizay rehetra eo aminy misaraka tsara mihitsy ny lanitra nareo ambony eo dia misy koa ny lanitra lanitra ny ava ary ny tany zay rehetra mba aminy eo aminy misy zany io lanitra lanitra io enretsika jery toko sy andinana akaiky indray zany ao anatin'ny soratra masina hojerevantsika indray zay ho voninahitran'andriamanitra zany mpanjaka voalohany toko favalo andiny fafito amby roapolo mpanjaka voalohany toko favalo andiny fafito amby roapolo hoe ny andriamanitra tompony zay aty dia tsy mbo milanitra ambony io izy no mipetraka fa any amin'ny lanitra lanitra izy no any no mipetraka zay ny teo hoe iayavasika ho soa mbola ampianariko atsika dolo moa zany efa nomeko atsika any izy fa mbola veriko tsara ny fampianarana manaraka kasika an'io andriamanitra io zany mpanjaka voalohany toko favalo andiny fafito amby roapolo andriamanitra ve dia onny ety an-tany tokoa tsy misy andriamanitra mony ety izany mantsy zay ny tena marina he ny lanitra lanitra aza tsy omby anao koa maika ve fa ity trano nataoko ity ny lanitra lanitra zany satria any io dada iavany io mipetraka any amin'izany lanitra lanitra zany izy no mipetraka any amin'ny ciel des cieux zany mazava tsara angambazay mitsiketra rehetra zany ka le andriamanitra toriny ziady aminareo dia tsy le andriamanitra eo ambony eo zany fa le any amin'ny lanitra lanitra zay tsy azo nrehetrarehetra mihitsy ny matao makany satria tsy ho tonga ny loviny mihitsy izy zay zany ny fanambarany amintsika hoe tena misy ny lanitra lanitra angambany efa ampy angambazay ny tena marina zay ka novakitsika amin'ny Nehemia toko fasivy andiny fahenina mbola mikasika amin'izay lanitra lanitra zay any Nehemia toko fasivy andiny fahenina ianao dia ianao rery any no iavà ianao no nanao ny lanitra dia ny lanitra ny lanitra mba misy rehetra any aminy ny nanamboatra ny lanitra lanitra io zany dia io iavà io le andriamanitra ray zay tena tompony fahazavana lehibe ary tena tompony zany atao hoe fahefana hoe masina any hoe tsy mahay manao ny ratsy ary tena tsisy faharatsiana mahay mitoetra ho aminy eo fa ny fahamasinana zany hoe ny tontolo ny hazavana zay tsisy pentina mihitsy ny eo anoloana eo zay ny atao hoe fahamasinana tena hoe tsy misy zahatra ratsy mahazo manakaiky anazy zany ny atao hoe atsarany io andriamanitra lehibe io ary nitoerany hazavana lehibe ny misy anazy satria izy le fahazavana lehibe voninahitra ho anazy manakazay voninahitra anao dada malalaka iavà ka zay indrindra le hoe tsy afaka makany amin'io lanitra lanitra mihitsy ny mpanota zany dia iverentsika am'izay le tena andriamanitra te amin'ny Korintiana voalohany toko fahenina araka nefa nampianariko antsika teo Korintiana voalohany toko fahenina dia andininy sivy ka hatrany amin'ny fahafolo ao zany ovakitsika aminarany eo soa Korintiana voalohany toko fahenina andininy fahasivy moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina zany hoe metraka fantena zany ty andriamanitra hoe ao koa fantatrareo tsara ohatry ny affirmation moa zany izy fanazavana hoe tena marina be ty teny ty nga ianao tsy mahafantatra fa ny olona tsy marina dia tsy mba andova ny fanjakan'andriamanitra zany hoe tsy ho any amin'ny lanitra lanitra zany ianao aza mety ho fitahana mihitsy nareo areto zany le teny ty hoe aza manaiky ho fitahana ianao fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy ary ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina zany ireto zany le mpanota sy ny mpimano sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankiriny dia tsy mahazo ny mandova ny fanjakan'andriamanitra le hoe lanitra lanitra moa zany mazava azy ka ianao zay mpanota io zany dia efa manome teny ianao fa ianao tsy ho any amin'ny lanitra lanitra zany fa za mety fitahany ianao ary zay no mahasamafy lay aosoatoriny ziady zay miaraka aminay dia mazava azy fa tsy mpanota intsony lozika be zany fa zay niaraka amin' Jesosy kosa dia mahita be nareo fa mpanota daholo ianao vavolombelona zany ny misy mpivavaka efa 2 arivo ato amin'ny fanjakana masina eto Madagasikara efa ampitombo nisy nareo ny ampitan-dranomasina zao satria efa mikisakany misy zao ny teny Eosoa zay ny atanareo ny fampianarana mandeha be any amin'ny YouTube io sy ny be deabe ny zary fandefasana fampianarana zao fa efa tsy YouTube rery dia efa miteny aminareo za hoe mitodika makany aminareo koa famonjena maiza miaino amin'izay nareo zao ny ahafantaranareo le andriamanitra tena izy tsy miha manao teny tsoa zay miaraka aminy satria lay mpanota tsy mahazo makany amin'ny lanitra lanitra zany efa samy mandinika tsara ny dika zao
ho mafitsika ny tenin'andriamanitra araka ny voalaza amin'ny bokyny apokalipsy indray za toko faraiky amby roapolo andininy fafito amby roapolo andonge vakitsika indray tya apokalipsy 21-27 vola tenin'le zanak'andriamanitra ihany tya mikasika an'le hoe mpanota apokalipsy 21-27 ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina na izay manao vetavetana izay mandainga fa izay voasohatra amin'ny bokyny fiainana sy any zanak'ondry ihany tsy mahazo miditra ao amin'ny lanitry lanitra zy ny tenin'andriamanitra eto a zay rehetra mandainga zay tsy masina manao vetaveta tsy mahazo miditra ao amin'ny lanitry lanitra io mihitsy de le mpanota ianao mpanota zany resahany zany reraka fotsiny zany anao nanao an'izay nataonao tany tamin'io hoe mba nanompo an'andriamanitra sy ny karazana fa ny vali teny menanao tsy menanao mpanota io andriamanitra io de aza mba misoloka an'izany hoe zay nefa tsy mpanota intsony aza mba mandainga zay zao anao de fa lasa mpanota indray ianao ny fitenenanao fa tsy mpanota intsony anao de fa nandainga sady ianao satria anankiraika ihany ny mahafaka ny fahotana de zay le tena atao hoe iahosoano anarany zao mantsy ny tenen'io le andriamanitra tena marina io ary zay ny atao hoe kaliteny ary tsy misy zatra hafahafantaranao an'io andriamanitra io fa tsy zay ihany a zao ny teniny hivatika eto am'izay tsika de hijery le andriamanitra tena marina satria hitanao fa i jesosy a de nampanota olona ary rehefa mpanota de makany amin'ny hery nometsika daholo ny toko sy andiny teo zany hoe rehefa fezina de nanipy anao any amin'ny elo lay jesosy ny tomponao ary nanipy anao nakany amin'ny elo lay jesoa ny tomponao anjaranao mieritreritra zany manomboka androany mieritrerety ianao fa zay ady tonga hamonjy ianao hamonjy ny fanahinao ny dianay fa tsy hamonjy nyity nofonao ty ity efa nylazain'ny dada iavany ary nambarany mihitsiny fa efa naverina vovoka io a vovoka io ka miverina vovoka ka tsy tonga hamonjy nyity nofonao ty zay fa ilay fanahy zay nomenanao zao vonjena zao satria ianao a de misy fanahy nomenanao namboarina tamin'ny alan'ny fanahy ianao zany sy ny aina ary nofonao ianao zany de namboarina tamin'izay nomen'andriamanitra anao ny fofinaina na sinaina ianao ary de nomena fanahy ianao zay ny tena izy ambolo jerevantsika moa zay amin'ny fotoana manaraka hoe misy aina ianao a ary de misy fanahy ianao ary misy vatana de le vatana lasa vovoka fa io fanahy zay hovonjena io de toko sy andina akaikako meko anao a hoe rehefa maty ianao a de makany amin'andriamanitra le fananao de iny le hotsaraina iny zay na tonga ny ahoso am'y teny hoe hotsaraina ny fanahinao donc avakitsika raha ny ten'andriamanitra any amin'ny boky ny mpitory teny a toko 12 andiny fafito hijerevantsika ny tenin'andriamanitra sady a kasika any am'izay mpitory teny toko 12 a de ny andininy fafito zany na hoe eklesiastika zany amin'ny teny frantsay amin'ny teny sinoa moa zany de makaroka anazy io hoe mpandika tinina dikazay amin'ny teny sinoa fa zany tena tsy maheno zany aloha rahatrea hoe de vakitsika mpitory teny toko 12 andininy fafito ka ny vovoka de hiverina any amin'ny tany ho toyny teo zay le miverinao amin'ny tany ty vovoka anao ty le vatana anao io zay no tonga ndray zay tsy mamonjy an'io vovoka io fa monjy le fanahinao zahay fa ny fanahy kosa de hiverina amin'andriamanitra zay nanimena iny hiverina amin'andriamanitra zany le fanahinao ary io fanahy io am'izay le hotsaraina araka ny tenin'andriamanitra hoe hotsaraina daolona rehetrarehetra araka voalazany sohatra masina zany zay ny izy zay zay le hoe hitsara ny zanak'olona ka rehefa nanao ny ratsy anao de ho tsipy makany amin'ny elo zay ny zanak'olona de efa nomena fahefany tsara zay le zanak'olona zay donc efa kitsika ten'andriamanitra zay hoe ny fitsarana de efa nomena ny zanak'olona zany hoe tsy maintsy hotsaraina anao zany dikan'izay donc jevatkely maintsy marikely mijerikely an'izay aloha tsika araka izy a ohatsika rehetra tokantrano zay manaraka any anam-pitan-dranomasina de ndaso raha vakitsika ry amin'ny bokin'ny izy moa zany jevatsika nyty ao amin'ny jaona toko 5:17 raha vakitsika zany jaona 5:27 ary nomeny fahefany tsara izy satria zanak'olona misy zany ny fitsarana anareo olombelona ny dikan'izay ka raha tsy matony reo tsipy any amin'ny elo nge ny tsaraina ny dikan'izay ka misy manipotsipy anareo fatany any amin'ny elo any fa matoy anao natsipy any amin'ny elo a de ny tsaraina ianao ny dikan'izay ary io le fitsarana io de ndao tsika vakitsika ndray ten'andriamanitra le amin'ny bokin'ny apokalipsia
toko faharoapolo apokalipsy toko faharoapolo ndray fa aleo jerevako ato mihitsy ngamba zay leo fa raha tsy zany sao de diso le teny tsy maintsy mivenankena teny soratra masina aloha ny ambasadiovan'ny Josuin. Apokalipsy toko faharoapolo andininy fa raiky ambin'ny folo vakitsika zany. Apokalipsy 20:11 nokany 11 eto zany de miteny hoe misy anie ny fitsarany ka rehefa voatsara ianao de tsy hipeny amin'ny elo zay no tonga na miteny hoe tsy vitany vavanao zany teny zany hoe tsisy maniny zany eo hoe miomana fa misy fitsarana ary anjoanao ty tena marina kolenao ny anao zany teny zany. Apokalipsy toko faharoapolo andininy fa raiky ambin'ny folo ka hatrany amin'ny andininy fa dimy ambin'ny folo. Ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe, nisy seza fiandrianana fotsy lehibe zany ary lay mipetraka eo amboniny, misy lay mipetraka zany eo amboniny teo. Ny tany sy ny lanitra nandositra ny tahony ka tsy nisy itoerany intsony fa nisy ina no nandositra anazy ny tany sy ny lanitra izao fa nahitany maty ao na ny lehibe na ny kely nitsangana teo na seza fiandrianana, nitsangana teo na seza fiandrianana teo zany ny kely na ny lehibe de ireo maty zany natao nitsangana teo aloana seza fiandrianana ary novelarina ny boky ary nisy boky ray koa novelarina de ny boky ny fiainana mandrakizay zany any hoe misy boky zany misy tantarany mombanao sy mikasikanao de hovelarina zany boky zany eo zany ateo hoe ao daholo zany ny firaketana ny mombanao fa io moa tena zahatra tena fa goavana be zany amin'ny lanitra fa ty moa sarisary fotsiny de zao ary ny maty de notsaraina arak'izay zahatra voasoratra anatin'ny bokyny araka ny asany notsaraina ianao ka ity teny ty le hoe mitsara anao ary rehefa voatsara ianao ka rehefa mpanota de efa mazava le teny te hoe ho atsipany afariamy rehetra. Apokalipsy toko faraiky amby roapolo andininy fahavalo lovaka itsika indray zay satria rehefa voatsara ianao de zay de ao andiny fa dimy ambin'ny folo. Apokalipsy aloha 20:15 aloha vakitsika aloha 20:15 ary raha misy tsy hita tao voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana zany hoe rehefa tsy hita ao anatin'ny boky le mpamonjy zany anaranao fa ianao mpanota de natsipita any farimy rehetra afo izy alefa ny farimy rehetra afo ianao any afotsolo faramandrakizay mely ianao ka manoro hevitra zay ady fa vonjeo le fanahy mba vonjeo le fanahy mba tsy hoany ity nofo ty nge miraraka amin'ny vovoka eo fa itsy anao io lazaiko anao fa tsy anao ty fa ity le mpamonanao ty nofonao ty io le mampanota anao fa le teneanao le miverina amin'Andriamanitra de le fanahy zay aviany io fanahy io le tsy mety maty eo anatinao io ary io le nivonjeny Josoa io ary amonjeny io ny diany fa tsy amonjeny ty vatana anao ty io fanahy le iverina io mantsy de ho tsarainy ny fanahy iny fa ity nga ho tsarainy antsony ty ina no tsaraina am'ty izy any efa lasa vovoka ka tsy misy mitsara vovoka fa le ho tsaraina de le fanahinao no ho tsaraina iny le vonjena izao iny le vonjeny zay ady azy ao ary tena mety izy ianao hamonjy an'io fanahinao io vonjeo izy fa aza ty teny ianao aza ty tena oka zay ny fitiavatena fa tsy mety tsony oka zay zay doka vakitsika ihany koa ny apokalipsy 21:8 apokalipsy 21:8 ne vakitsika jereo nge rehefa tsy mino an'izao famarina zao anao de tsy hipeny afarimy rehetra apokalipsy 21:8 fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpitsangatsanga sy ny mpanao diratsy zany hoe ny osa ny tsy mino ny vetaveta ny mpamono olona ny mpitsangatsanga sy ny mpanao diratsy rehefa tsy mety nybebaka zany nareo nanatona ny Josoa de zao de ny mpitsangatsanga sy ny mpandainga ary ny mpanompo sampy dia anana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy ny solofara zany ny fahafatesana faharoa ho alefa ao amin'ny farimy rehetra afo sy solofara zany ianao io tenin'Andriamanitra io ka manoro hevitra zay ady aho hoe tsy misangy io Andriamanitra io fa tsy maintsy tanteraka aminao io teny io de mbola misy ny fotoana mamonjeny tenanao ianao mamonjeny tenanao anao ozy ianao misy olo am'teny hoe tsy misy an'izany farimy rehetra afo zany aza miteny an'izany ianao oe vakitsika ny teny Andriamanitra ty boky ny apokalipsy ety roka ro tsika kely any amin'ny apokalipsy firy nga amin'ny 14 nga amin'ny zay safi tsy tadidiko tsara aiza misy ny teny Andriamanitra iny hoe ary nisetraky ny fijaliny
zay apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo a andinin'ny fafiry zany ty andinin'ny fasivy no vakitsika apokalipsy 14 no vakitsika aminarany Yehosoa oe vakitsika tsara ty hoe hoan'ireo miteny hoe tsy misy an'izany Andriamanitra mampijaly zany tena ampijaliany mihitsy ianao kanao kosa ngeny ty aditsako anao tsy ampijaliany de bary am'sisa de tsy ho ampijaliany ianao rehefa tsy bebaka ianao de vonoiny ianao ary nisy ray koa de anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miankohaka eo alohanany bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany de izy koa nisy sotro ny divay ny fatezerany n'Andriamanitra zay nahidina tao amin'ny kapoky ny fatezerany tsy miaro azy zavatra sady ampijaliana amin'ny hafa jero tsara ho an'io la zay nanohitra an'Andriamanitra zany ty manohitra n'izao famariana hoe io Andriamanitra io nge tsy tia mpanota ka rehefa mpanota tsy mety mialo anao a de ho tsipy eo anatin'io farimy rehetra afo eo anao de jereo ty sady ho ampijaliana amin'ny afo solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy ary nisy andiny faraiky ambin'ny folo ary nisy setroky ny fijaliany de miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsarana nandro na ala zay mikokeo alohana ny bibidia sy ny sary efa am'izay zany hoe eto zany de hoe ampijaliana ny fijaliana ny setroky ny fijaliana de miakatra mandrakizay mijaly mandrakizay eo zany ianao ka za zany miteny anao mihitsy hoe manjosirany ty resaka fahotana ity fa rehefa tsy ala amin'io didifolo resaka didifolo fa nyteneko anareo hoe ny olona zay miaraka amin'ny didifolo nkeka misaraka amin'Andriamanitra olona mpanoty efa nampianariko atsika iny maro zay teknisianina tsy tadidiko lizy fa nampianarina zay tsika nampianarina numéro finy numéro 2 ngamaniny hoe raha va ny didifolo azy mitandra miny misipy makany amin'ny elo 2 sy 3 ngamaniny zay tsy tadidiko teo zay ka de eto zany tsika de mita mihitsy hoe rehefa mbola mitandrana didifolo ianao de mpanota hitsipy any amin'ny elo anao zay satria mpandika lalàna efa tenenina fa tsy natao an'io mbola tazominao a ho any amin'ny elo anao zay reo le ho any amin'ny elo ary mandrosia anao fa tsy maintsy makany ianao ane zay rehefa tenenina fa zay niaraka tamin'i Jesosy na Jesoa de mpanota daholo maneran-tany na tsisy afaka amin'ny fahotana na ray azy ary rehefa mpanota de mazava ny soatra masina tsy mahazo makany amin'ny lanitra lanitra ka rehefa tsy mahazo makany amin'ny lanitra lanitra de tsy maintsy mitsipy makany amin'ny elo ka anjaranao misafidy am'izay hoe anatony n'Andriamanitra ianao sa tsy anatony lay toloiko aminao Yehosoa zao le tena Yehosoa ny antony atao amin'ny azy fijaliana zao le tena ny antony atao namonjy ny fanahy io izy todika am'izay tsika am'le Yehosoa rehefa namonjy ny fanahy io izy de zao ny teneny tam'le olona rehetrarehetra zay nona taminy hoe aza manota intsony eny hoe ary ty teny ty Jaona 5 andin'ny faefatra ambin'ny folo jereo tsara am'izay le teny le tena Andriamanitra tena marina lay tena izy lay naniraka lay toriko aminareo manerana an'izao tontolo zao tsy mbola eninareo mihitsy zao fampianarana zao ary tsy nisy nampianatra an'izao tseto ambony tany afa-tsy ny ambasadorany Soarery any zany natonga ny olona misy malahelo be menahina hoe raha fa ny didifolo de izy indray no mitabataba indraindray a hita moa zany rehefa teto Madagasikara fa rehefa nomena ny fanamponifono ino moa ny tenenina io hoe tsy natokona ho an'ny hafa firenenana io e fa ny nomenana io de ny Israely rery any ny Israely any ka inona moa ny idiranao Afrikana Amerikana Frantsay Anglisy ao anatin'izany sary zany nareo sinoa iza no tena hoe midira ao nareo reny le toe fampianarana avy any amin'ny demonia reny ary zay ny anisan'ny nampanota anareo satria hoe efa hoe any Israely ihany iny azo tandremana ary tsy azo entinareo amin'ny hafa firenena mbola nentinareo raty amin'ny hafa firenena zany no marika mampanotanao daholo zany de noho am'izay izy ne enoho ny teny Yehosoa tena tsy mahay manoto intsony zay miaraka aminy zay na toe hoe ny fampianarana voalohany meko anareo a de miala amin'ny didifolo tahaka nataoko teto Madagasikara ihany io hoe miala amin'ny didifolo zareo moa zany mbola maheno eto Madagasikara zay zahay eto Madagasikara no mitory teny tetya noho ny rana eo za tonga ety io rehefa afaka zany de hitany Yehosoa teo kianjan'ny tempolo raha lehilahy hitany Yehosoa teo amin'ny kianjan'ny tempolo zany ty lehilahy ty a de ho izy taminy indro efa sitrany ianao a aza manota intsony fandrao anjoanao zay raha tsy noho teo zay ny tena famarina le tena Andriamanitra tena marina zay le hoe Yehosoa le nampianariko atsika hoe Yehosoa no anarany satria maninona zay miaraka amin'ny Yehosoa io de zao ny teneniny hoe aza manota intsony
izay zany ny tena toetra n'ilay teo Yahosoa miteny am'izay miaraka aminy izy hoe aza manota intsony. Ka rehefa ny olona anankiray zany tonga amin'ny Yahosoa dia miteny amin'ny olo izy hoe aza manota intsony. Ary zay le teo hoe Yahosoa naniraka ny ziady zay no mahatonga ny anarako nateo ambasadeur-ny Yahosoa satria izy no naniraka mivantana avy any aminay miteny hoe ndana eto indray ty teny ty. Dosy anao nga avy aiza anao? De za avy any aminay. Any aminay za. Aiza ny any aminareo? Any aminay mbola tsy hitanao. Ary tsisy afaka makany fa za ihany ny afaka makany ary afaka maka aty ary iverina any ihany. Zay zay fa mbola resantsika do zany fa matoa mihitsy ny fanafana fahotana dia olona tsy avy eto aminareo intsony le mitondra azy. Ny antony tsy misy mpanota henon'Andriamanitra. Vao hitantsika teo Andriamanitra tsy meno mpanota. Ka raha mpanota koa ny ambasadeur-ny Yahosoa tonga ety aminareo dia tsy meno anareo izy dikan'izay. Fa matoa ny ambassadeur-ny Yahosoa tonga ety aminareo dia tsy mpanota intsony zany hoe ziady zany. Tsy mpanota zany, tsy mbola nandalovana fahotana zany, ary tsy ny ary tsisy kianina amin'ilay eo anatrelay naniraka azy izy. Zay le izy satria hoe aza manota intsony, izay le teny eo Andriamanitra marina io, ary zany ny ainany ziady ary zay rehetra miaraka amiko efa 2 eo ny zanak'Andriamanitra ty Madagasikara, efa tonga amin'izany toetra zany hoe tsy mahay manota izany intsony. Mbola menareo moa ny témoignage na ny fijona vavolombelona. Tena tsy mahay manota intsony ny atao amin'ny fanjakana masina. Ary tena tsy mahay manao an'izany fahotana hoe manota izany intsony ny olona ato. Satria mbola naverin'ny Yahosoa fandroana izy dia ao amin'ny fampianarana rehefa avy eo mitsika dia jery hoe inona ny antony ilazana fa tsy mahay manota ny olona atao amin'ny Yahosoa. Zay indray ny fampianarana rehefa avy eo. Inona ny ilazana fa tsy mahay manota ny eo amin'ny Yahosoa, inona ny antony? Ho jerevantsika indray izay. Izay ny fantena raisin'ny teknisana vetrany satria ho alefa rehefa avy eo zany. Dia ho jerevantsika ny ten'Andriamanitra amin'ny Jaona 9, Jaona 9 zany dikan'izay. Zafatindrindra. Jaona 9 ho antsika rehetra ny tokantrano afaka manaraka antsika zany. 2:10. Jaona 8:11. Ino tsara indray ny teny Yahosoa tamin'ny teny faharoa nomeny Yahosoa le olona niaraka taminy. Zay ny eo amin'ny rehetra zany dia nomeny an'ity teny ity indray. Ary izy tamin'ireo vehivavy tsy misy tomboka satria vehivavy tratra nijangajanga ty hita ity. Ndreo nga avaka tsy olo 10 mihitsy. Aleo fa tsy manino fa mety io e. Dia hoy Yahosoa taminy, izaho koa raha vehivavy dia tsy manameloka anao. Satria vehivavy io iresahany io ilay vehivavy nijangajanga zany. Mandehana aza. Ary amin'izao sisa zao kosa aza manota intsony. Tena nitsindriana mafy mihitsy raha hitanao amin'ny televizion le hoe aza manota intsony. Zay ny voalaza soratra masina. Mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Mazava be zany ny soratra masina amintsika rehetra zay mijery ny tokantrano hafa. Efa misy mpandika teny moa zany ny teny anglisy, ny fransay ary ny teny rosiana, azafady sy sinoa, dia samy tsika manaraka an'ilay teny. Fa mazava be mihitsy ilay teny ilay zanak'Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony. Zany teny zany le teo tsy azo angalarina. Tsy azo angalarina. Satria ianao nge tsy hiala amin'izany hoe manota zany e. Ary zay le jerevantsika amin'ny fampianarana manaraka hoe ato amin'ny Yahosoa rery ihany ny misy raha hoe tsy mahay manota zany intsony. Zay mahatonga hoe tsy azo angalarina io fampianarana io. Raha mahaino ty fampianarana etiny ziadiady ina dia tsy azo angalarina io. Ary ny ozy ziadiady hoe raha ohatra n'izany dia ve tia tany tahaka anareo dia mitovy ihany nataontsika rehetra. Samy miara-nitory an'i Jesosy na Jesoa dia samy mpanota daholo. Zavatra marina zaniko. Iny Jesosy Jesoa iny mpanota olona iny. Ka raha ohatra n'izany ve tia tany oatra anareo dia mpanota oatra anareo koa ny resultat nitoriako tao. Fa zany ziady zany matoa tsy mpanota oatra anareo tsy avy ety aminareo izy ny dikan'izay. Ho azavaiko daholo zany sara zany oriana kely eo. Fa ny zava-dehibe amiko ankehitriny dia ianao hoe mamantatra io Andriamanitra tsy miheno mpanota ka mba mialasy mandrosira atao amin'ny toerana io ianao. Io Andriamanitra tompolo mihitsy nge tena Andriamanitra ratsy saina manipolany amin'ny eny io. Mpamita bahoaka mihitsy ianao tefa ny fitany ianao. Fotoana ny amonjinanao zao dia maiza ianao mandanjalanja ny lalakalenao vonjeo ny fanahinao. Zay hitantsika zany teny Andriamanitra ity aza manota intsony. Izay le Yahosoa zay. Zany mahatonga ny Yahosoa sy Jesosy tsy mitovy mihitsy. Ary vavolombelona zany Yahosoa zany zany ziady zany.
hitanareo tsara zay nanao fety narefa tamin'ny videoto efa hitanareo iny a iny reo na to hoe zanak'andriamanitra afaka tamin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony ary zay ny entsoina antsika rehetra firenena maneran-tany miantsonareo mihitsy ny zyady azy zay nandreny fampianarana nisy olona teo amin'ny 5 million maherina reo nandreny fampianarana jery tazana fotsiny nareo za maniraka hoe aza mitazana intso fa tena jireo misy olona eo amin'ny tsy haiko izay 160 million nga 160 000 vues nareo nijery an'le fandarana hita daholo reny ny etsoko hoe mba jirevo le fampianarana fa zatao mandalo fotsiny ary misy olona eo amin'ny tsy haiko izay 23 000 angamy zao ny abonné amin'ny sitany osoa aza manao abonnement fotsiny takan'izany fa tena jireo le famonjena ny fananao mba avonjeo le fanahy tena miteny amin'ny rehetrarehetra mihitsy izy ady aho hoe mba avonjeo le fanahy aza mena fitoerana tsony le devolo manipinareo any amin'ny hely de io andriamanitra tsy izy niaraka taminareo na iza ny andriamanitra tomponareo tany ny anarany de nampanotanareo rehetrarehetra tsisy izy ireo tonga zy ady amonjy an'le fanahnareo ny fanahnareo no vonjenay hovonjeko metezynareo ovonjena fa ny mpanotany tena makany amin'ny hely ho any farimy rehetra hafa ngenareo zay ve nirinareo tenin'andriamanitra tsy azo ivalozana anio mbola betsaka ny zavatra resako eto fa izao kotsiny tena mba vonjeo aingana ny fananao fa raha maty am'izao nge ho ay ianao de any amin'ny hely raha maty am'izao nge anao de ho any amin'ny farimy rehetra hafa sy ny solofany ny afarany matinio zany samy hoe mandinika tsika rehetrarehetra jereo tsara ny bokin'ny apôstôly raha nanotra ny apôstôly amin'ny bokin'ny izany hoe jaona voalohany hoe zay rehetra miaraka amio andriamanitra iny ka tsy mahay manota intsony jaona voalohany toko 7 andin'ny 5 sy ny 9 andin'ny 5 sy ny 9 zany dok eno tsika ty fa ireo mpanota reo kosa de avy any amin'ny devoly ho jerevantsika tsy rehefa avy eo ary efa afaka manomana fanontanianareo fa hovaliko le fanontanianareo rehefa avy eo jaona voalohany toko 7 andin'ny 5 ary fantatrareo fa Yahosoa no naseho anaisotra ny ota izy moka le izy eto tsisa fa Yahosoa ary tsy mba misy ota ho aminy manaisotra ny ota mihitsy ny izy zany ary zany zao tsokanao zao hoe tsy misy olona miaraka amio andriamanitra io zany ka hoe mpanota fa raha vao mpanota ianao de roan'io andriamanitra io nge ianao tsy mety miaraka aminao zany ange izy hanany ary ianao oatsipiny amin'ny farimy rehetra hafa azy ianao ka ino tsara ny teniny hoe fa rehefa tonga amin'ny Yahosoa kosa ianao de izy no seho anaisotra ny ota ary tsy misy ota intsony ianao rehefa tafaraka aminy io jerevi tsara io tsy misy ota ntsony zay ho aminy ao ianao nge zany teneniny zany de inona zao mampisalasanao tsy anatin'ny Yahosoa am'izay inona ny antony avinavina ve aza manao an'izany avinavina zany tsony andao manapa-kevitra anatin'ny Yahosoa ianao satria zao ny zavatra nataony zao sambatra be nge ny olona afaka ny fahotany laza ekonomisa fa tsy ny vola sy nyrenany mahasambatra iza mony tsy manana an'izany ianao mahenao an'io zao mety mpanakarena tena milliardera ny dolara mihitsy ianao tena iondananao mihitsy ny volanao ny amin'ny banky anao ny fitenenana hoe tena miondam-bola ao anatin'ny tranonao anao fa iza milaza fa manam-piadanana ianao iza milaza fa manana fitsarany ianao iza milaza fa milaminy ianao ianao misy ny tena feny fikortanana ny lalanao ary ny afaranao lasa nanao contrat amy devoly mihitsiny tonga eto zy ady aza matahotra an'izay contrat ny fanaovanao tamin'ny devoly fa andao hiaraka amin'ny Yahosoa fa izany le tena andriamanitra nanamboatra anao ary zany natonga azy nanaiky ny atony atoeny azy fijaliana ary zay natonga azy namonjy anao nandatsaka ny rano anao ho fanavotana anao ary zay raha zay no nalatsaka de atonga anao tsy anota intsony zay ny tena izy fa raha mbola mpanota tokoa inge anao raha izy nandatsaka ny rany matymaty fahatany ny zanak'andriamanitra iny efa fantatra fa ho mpanota ihany anao ny resultat ina ny idinaoko nakety raha ohatra ka ho fatony zany za ohatra za le problème nefany nina tonga namba akety le olona mpanota ka mila vonjena de ny solution izy le andriamanitra tompony za rehetra hoe raha monjy andreo ary ianao satria tianao reo de tsy maintsy maty ianao de zay vovovonjy reo de afaka mifahotany reo de tsy manota intsony reo de raha nidina tokoa ve za de nanaiky aho ho faty nefa rehefa aveo ndray mbola miverina mpanota ihany re olona reo ka tsy maty antoka ve le fandehanako nakety tsy matymaty fahatany mihitsy ny ve zany dikan'zay zay ny azoko anoarana anazy aminareo
ianao koa mandraizany zany toerana zany matimaty fatany ianao rainao nanao zany plasy zany fa mateo anao na vitanidina anakety mba monjy ny olona raha mitena le zanak'andriamanitra tena mariny aoso azy za raha ohatra ka tena nidina anakety za raha izy zany tiako tenenina de mba ny résultat tsy anota intsony le olona ary afaka amin'ny fahotana de tsy mahay manota intsony raha izay de lozika nidinana makety fa le ianareo tena tsy izy mihitsiny ianareo de navelonareo hoe zay ny hoe mpisantoka iny jesosy satria zay miaraka aminy mpanota tsy ila ny atina teo amin'ny azy fijaliana ary tsy vakiny lohanao nampanota azy fa iaosoa kosa tena marary mihitsy izy raha ohatra ka mbola mpanota ianao tsy mety amy mihitsy izy efa zay ny natonga anazy nidina tety ary zay le tena iaosoa nandatsaka ny rano teo amin'ny azy fijaliana tonga mamonjy ianao fereny ianao amin'ny azy ao amin'ny andininy fahenina izay rehetra mitoetra ho aminy de tsy manota tanao zay zany le tena iaosoa nandatsaka ny rano raha vao tonga ho aminy ianao de tena tsy manota intsony tsy mahay manota intsony fa izay rehetra manota de tsy nahita azy ary tsy mahalalana azy na izaniza zany mpanota de tsy nahita n'io iaosoa io tsy mahalala n'io iaosoa io mantsy le tena andriamanitra maro le anareo zany tsy izy daholo zay nareo rehetrarehetra any na izaniza andriamanitra antsonareo any de tsisy izy daholo mbola ho anaporofo-nareo ny mamarina zao iaosoa azy dadaina iava zao a hoporofoko aminareo mihitsy io fa io aloha ny teniny vitanao zay de no tsara am'izay fa tena tsy mahay manota zay ato amin'ny iaosoa ato amin'ny andinin'ny fahafirmo izy amin'ny andinin'ny fahasivy alova anketsy ny andinin'ny fahavalo ho anareo zay mpanota de mbola meko an'ity teny ity izay rehetra manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly a manota hatramy voalohany zay ny mena anareo mpanota io avy any amin'ny devoly nareo zany hoe zanaka devoly zany ianao toromarika eo meny zay ady aza mipetraka ao anatin'ny plasyny devoly tsony aza mety mipetraka ao amin'ny plasyny devoly tsony fa ndao iverinao amin'ny iaosoa am'izay zay le izy zay fa ny mpanota zay ianao io de avy any amin'ny devoly ianao zay soatra masina vous êtes du diable zany hoe ny devoly ny dadanao zany io le teneny iaosoa hoe devoly ny rainareo satria nareo tsy mety mihain'ny teniko ho anareo zay tsy mety miaina zao hoe afaka ny fahotana zao ary tsy inonareo zany devoly mihitsy ny anao matono manao zany tsy zaranao raha ve voavonjy ianao jauna 8 43-44 no vaketsika zany jauna 8 43-44 le olona tsy mety mihain'ny teny iaosoa sady tsy mety mahazo ny teniny de iteny valy teny mena anareo nahoana no tsy azonareo ny teniko nahoana no tsy azonareo ny teniko ho an'le olona tsy mahazo ny teny hoe tsy azoko zany mihetrirehetra fa avy any amin'ny devoly angeno izy ny teny andriamanitra satria nareo izy tsy mahay mihaino ny teniko izy iaosoa inona ny antony zao ny antony mahatonga reo tsy mahay mihaino ny teny iaosoa io ianareo de avy tamin'ny devoly rainareo ka zay sitakeny rainareo no tianareo atao zay no mahatonga ny hoe tsy tianao ty teny ty fa le planina ny devoly ny mahafinahitra anao le angalatra mon'olo hijangatsanga ho any amin'ny boîte de nuit sotro toka sy anao zao fadalany rehetra zao ka zay le rainao zany le tiany rainao le ataonao io zay no mahatonga ny hoe avy any amin'ny devoly ianao satria ny devoly ny mpanao an'izany sy mampanao an'izany tsy mieritreritra ka zay sitraky ny rainareo no tianareo atao izy de mpamon'olona hatramin'ny taloha hovonoiny ianao fa mba mieritrereta ary tsy mitoetra marina mihitsy izy satria tsy misy marina aminy mpandaingo io devoly io tsisy marina aminy ny amona anao ny tanjona fitapitany anao hoe andana misotro toka de mba milamina rehefa avy eo loza ny manjoa anao nefany andana mihinana rongony de milamina ny sainao rehefa avy eo mivadika zomby ny afarahanao rehefa avy eo zava-doza mihitsy mba mamonjy am'izay ny fanahy tonga ny ambasadioka ny iaosoa mampianatra momba ny iaosoa le tena mpamonjy hamonjy anareo ny natim-bavanay manatona ny iaosoa manatona ny iaosoa tena miantso anareo ary mandidy anareo am'izay manatona ny iaosoa didiko ny fanahinareo mivereninareo any amin'ny iaosoa am'izay ry fanazy avy any aminay mahaiza mihaino ny teniny jiady am'izay nareo miverena daholonareo aingana aza manaiky hoetiny io vatana mankany amin'ny fahavereziny io ny tanjony a mandrenesinareo ny feno ziady azy ao vonjeo ny tenanareo ary mandidy ziady any nofo rehetrarehetra zay mandray mahaiza miverina amin'ilay mpamorona anareo nareo aza mety vonoana devoly tsony vonjeo ny fanahinareo
jereo nge ny atsarana ny tenen'ny Yehosoa am'izay eto amin'ny 5:7 jereo nge ny amin'ny Jaona voalohany toko 7 mba jereo nge zao atsarana zao Jaona voalohany toko 7 ary zany ny tena atsarana zany zay miaraka amin'ny Yehosoa tena manana zao atsarana zao mihitsy izy. Jaona voalohany toko 7 7 zay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota tanao zany de tsy manota nefa nateraka eo Andriamanitra io satria ny voly mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Zany le tena Andriamanitra tena maro, tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Zay le tena izy zay. Ato amin'ny Yehosoa ihany ny olona ny tsy mahay manota intsony. Rehefa mbola sy tonga amin'ny Yehosoa izy de mpanota izy. Lozika be zany. Rehefa mbola sy tonga amin'ny Yehosoa ianao de tsy maintsy mpanota ianao. Ary raha milaza ianao fa tsy mpanota nefa tsy atao amin'ny Yehosoa de mpandainga ianao. Fa ny atao amin'ny Yehosoa rery ihany rehefa tonga amin'ny Yehosoa izy de afaka ny fahotany de tsy mpanota intsony izy. Ny farana hatreo ny fampianarana indray hiditra amin'ny fampianarana laharana manaraka indray tsika de laharana fahenina fa zay aloha ny amin'ny androany zao tsika ary hivavaka marana zay teny zay ary hivavaka atsika braso tsika etra samy tonga soa aty amin'ny Yehosoa. Tena faly sy ady any mandray tanànanareo tongava tena tongava soa iverinao any amin'ny lanitra lanitra daholo ange ny fananareo zay mandray tahiny Yehosoa daholo nareo. Dada Maria avao voninahitra ho anao mandrakizay zay ady manandratra anao ary manome voninahitra anao, zay ady mankalaza anao ary midera sy manome voninahitra mandrakariva mandrakizay. Sandrada dada any amin'ny avo indrindra efa ianao no avo indrindra fa mbola manonona ny hatsarana foana de ny hatsaranao sy ny hasoavanao sandrata any amin'ny avo indrindra dada Maria azy efa any amin'ny avo indrindra voninahitra anao mandrakizay. Da io ny teny rehetra hitondra soa amin'izay rehetra amin'ny aina ary hitondra fahasoavana amin'izay rehetra mandeha. Da io ny teny hamonjy ny olona ny ianao dada Maria ary amerina ny fanahy rehetra zay eo voalahatra ianao ho any amin'ny lanitra lanitra. Voninahitra anao dada malala matoky afefa miasa ianao ary haniraka ny fanahinao masina ianao ho amin'ny famerenana ny olona isam-batan'olona hitodika ho any aminao indray. Voninahitra anao dada Maria amin'ny anaranao Yehosoa nanaovana samy fampirisa. Halleluia, amen. De mirahasotsika rehetra ho tainao soa ary ny fanontaniana zay tokony ataontsika androany moa zany tamin'ity fampianarana teny dikan'izay de ataontsika eo amin'ny laharana fahenina satria mbola mitohy le izy de amin'ny fahenina am'izay tsika mametraka fanontena daholo de mirahasotsika samy tainao soa amin'ny fotoana manaraka vetivetika veloma tomboka.